mpiarony izy ny mpanjifa ho avy ny hetsika raha tsy mandray andraikitry andro rajoelina. Covid-19 ao amin'ny commune Ambohimalaza, 20 hatramin'ny 100 isan'andro ny olona tonga manantona CSP2. Vahamaizana amin'ny olona tao an-dekaleka, paikady politika entina hakana fombahoaka hoy ny Jeneraly Ramakavelo. Tomboka lahy sy tomboka vavy mangasitraka anao an-trano manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao takariva izao tonga soa anatin'ny pejiny fampahalalam-baovao ka manolotra ny arabary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Tontosa androany moa ny fisionan'ny FFKM sy ny mpiarony izy ny mpanjifa fantatra fa miandry ny valiten'ny filoham-pirenena ny toy ny hetsika ho ataon'izy ireo manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana. Asinandria Malala sy Andra Rakoto Malala. Tsy mbola namary ny fangatahan'ny fionana nangatahan'ny mpiarony zom-mpanjifa ny filoham-pirenena hoy ireo mpiarony zom-mpanjifa androany. Ho toy ny hetsika nataon'izy ireo ny tamin'ny 12 Desambra lasa teo dia tsy maintsy isy ny hetsika ataon'ireo mpiarony zom-mpanjifa sy ireo fiarahamonim-pirenena miaraka aminy. Efa voaray ny filoham-pirenena matsy ny taratasy fangatahana fionana ka raha tsy misy ny valiny mahafapo miatraka amin'ny vantana amin'ny fiainam-bahoaka dia ho tanterahana indray io toy ny hetsika tamin'ny volana Desambra io. Ny hetsika manaraka sy ny mety ho tohin'ny tolona dia miankina amin'ny fanaovan'ny fitondram-panjakana be marenina satria izy no lohalarana amin'ny famanana izao olana mianjady amin'ny firenena izao ka ho avy ny hetsika izay hetsika ivondrona ny herivelona rehetra izay nanatonana na tsy nanatonana aza ka resy lahatra sy tapa-kevitra fa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ny vidim-piainana ny tantanana ny firenena ka mahatonga ny vahoaka marobe izay mivondrona miaraka aminay dia antsoina fa hisy ny hetsika ho ataonay atsoatsy izay tsy hitonina andro tsy hitonina daty fa miankina amin'ny fifampiresahana fifanankalozan-kevitra amin'ireo herivelona satria ny fifanankalozan-kevitra ataonay dia mba olana arosonay izany no mahatonga anay hoe misy fepitaona zany efa apetrakay ahafahanay miroso amin'ny fampiakarana zany ny metodôzin'ny hetsika izay tohiny tamin'ny 10 Desambra lasa teo. Tontosa androany moa ny fionan'ireo mpiarony zom-mpanjifa sy ny FFKM ka ny solitena andreto farany no nandray azy ireo tetsy Andohalo. Tontosa omaly ihany koa moa ny fionan'ny mpiarony izy ny mpanjifa sy ny vondrona panorama hatoka tontosa androany ariva ny fionana teo amin'ny filomarika Ravalomanana sy izy ireo. Ny pejiny fahasalamana dia toy ny commune rehetra dia efa azo lazaina ho faritra mena amin'ny Covid-19 ihany koa amin'izao fotoan'izao ny commune Ambohimalaza. Niakatra avo dia avo ny isan'ny olona tonga nanantona ny toeram-pitsaboana eny an-toerana amin'izao fotoan'izao ary mafy ihany koa ny fepetra ray sy ny commune manoloana izany. Zavandre Mahefa sy Tahiriny Aina. Nahitana fiakarany sy hatramin'ny 20% isan'ireo olona tonga manantona ny CSP2 etsy Ambohimalaza nanomboka tamin'izay niverena ny valanaretana teto Madagasikara izay. Saika filarana taka izao foana no hita eto amin'ny tobim-pahasalamana eto Ambohimalaza ity raha ny fanazavana. Mahatratratra amin'ny 20 hatramin'ny 100 isan'andro ny marary tonga manantona eto ka saika ireo olona manana soritra retana Covid-19 avokoa ny akamarony. Raha ny marary raisinay raha manana mitondra ny soritra retina hoe mitovitovy amin'ny Covid-19 eto aminay dia eo amin'ny 20 hatramin'ny 20 isan'andro. Amin'ny ankapobeny fisehony misy manavy, ny akamarony tsy manavy, misy ny mikohaka, reraka, mivalana. Ny tena vo matetika ny akamarony ny tanora sy ny lehibe. Misy ihany tsirairay ny ankizy. Entitra araka izany ny fampanarana ny fepetra raha ho an'ny commune Ambohimalaza raha ny fanazavana ny ben'ny tanàna. Ny fehitrehana moa zany dia araka ny fitrehana iraisan'ny rehetra ny manentana ny olona amin'ny fanaovana ny ara-fahavatava melanelana 2 metatra dia efa nandray fanapahan-kevitra koa ny commune zany amin'ny activité rehetrarehetra hoe tsisy tsony ny amin'ny lafiny ara-panafody misy olana kely ihany satria rehefa mirongatra be ilay marary dia lany izy dia miandry kely indray fa teto aloha mbola tsy dia misy hoe problème be zany. Vaksiny zao no mifatapitra kely ny dia miandry kely aloha. Manentana ny vahoaka ao aminy hitandro toy ny Anakandriamaso ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra moa ny ben'ny tanàna ao amin'ity commune ity.
eo amin'izay lafa mavao izay hatrany dia mianaka be ihany koa ny valanaretina covid-19 fa ny aloatra mangoro any amin'izao fotoana izao raha ny fantatra dia efatra no maty ny faraparan'ny herinandro teo izay tao Ambatondrazaka ny roa ary ny roa hafa kosa tany Moramanga. Tsy hita nefa ny fandraisana andraikitra ataon'ny fitondram-panjakana manoloana izany. Anika ny mponina ihany no mifanentana amin'ny ady atao amin'ity valanaretina ity. Ny Rendriana Arvony. Tsy mitsampy tomboatrany ireo olona voan'ny covid-19 fa tenivon'ny faritra loatra mangoro. Efa samy nahitana olona namony ainy vokatry io aretin'io na ny tao amin'ny renivohitry Moramanga na ny teto Ambatondrazaka. Raha ny antotanisa farany dia roa no namony ainy teo anivon'ny CHRR Ambatondrazaka ary roa tahak'izay ihany koa ny tany Moramanga. Mbola ilana ezaka lehibe ny fanentanana ny olona amin'ny fanaovana vaksiny sy ny fanajana ireo fepetra sakana afahana misoroka ny fianaka ity covid-19 ity. Ny fahatsapatena tsirairay sisa no everina fa afahana miady amin'ity aretin-dratsy ity raha ho an'ny tianotra mangoro fa raha ny fitondram-panjakana dia tombola variana amin'ny zavatra hafa izay everina sy iaraha-malala fa tsy misy fitsinjovana vahoaka. Hanika ny mpiaramonina sisa no mifanentana. Misy ny corona. Tena ataoko zany dia manao kasibosy. Fanao vaksiny ve? Tsy mbola. Ina ny antony hoe mbola tsy nanao vaksiny? Mbola miandriandry aloha fa tena misy mihitsy izy amin'izao. Tena aloha zany misy tonga izay tony dia niary vava-orona heviko isan'andro. Hoanao manokana ve fa nanao vaksiny? Efa nanao ka. Entanina mihitsy ny vahoaka atao vaksiny satria etsaka ny aretina amin'izao tonga ary ny ankabeazany eto corona daholo satria mitovitovy ilay valana aretina tonga eto Ambatondrazaka. Tena efa misy ny corona raha ny eto Ambatondrazaka manokana no lazainy ka dia manentana ny olona rehetra hitandrina sady hanao vaksiny ihany koa satria ohatra ny eto an-tsena zao dia efa tena tokony hisy mihitsy ny fitandremana amin'ilay vezivezen'olona. Eo amin'izay lafa mavao izay hatrany dia olona efatra amin'ireo enina nanao fitiliana no voamarina fa voan'ny valanaretina covid-19 amin'ny distrikany Bealanana faritra Sofia. Eto izany ny tompon'andraikitra ao an-toerana manoloana izany ka nandray fanapahan-kevitra maro tsy paritahan'ny valanaretina. Rarana ohatra ny famorim-bahoaka any an-toerana. Mitsahatra ihany koa ny fampianarana hatramin'ny 17 ny volana Janoary. Mikatona ny toeram-pivarotana isan-karazany, ny épicerie, ny tsena, ny bara manomboka amin'ny iray ora atoandro. Afaka misokatra kosa ny toeram-pivavahana fa manaraka ny fepetra ara-pahasalamana. Hoentitra ny fampanajana ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana ka hisy avy hatrany ny sazy ho an'izay minimandika sy tsy manajy izany. Ofendrahana ranom-panafody avokoa moa ny toerana be olona rehetra. Ireo no fepetra noraisiny OMC tany an-toerana taorian'ny fivoriana no tanterahin'izy ireo omaly. Goragora ny fanaraha-masony fanondranana ny harem-pirenena eto Madagasikara makany ivelany. Efa saika tafavoaka ny ivelany foana ny harem-pirenena vao tratraka sarotra ny mampody azy indray eto Madagasikara. Miteraka fatiantoka goavana ho antsika nefa ireny fanondranana tsy ara-dalàna ireny. Fanadihadiny Onjalalaina Ranevoumanana sy Mathieu Prince. Voaresaka foana tao anatin'ny taona maromaro izao ny fandranana ny harem-pirenena Antsokosoko toy ilay volamena 370 kilao izay tratra tatsy Afrika Atsimo ary mbola tsy tafaverina eto Madagasikara. Tsy ny volamena ihany no ahitana izay fandranana Antsokosoko izay fa eo ihany koa ny andramena izay efa saika nivelany avokoa voatratra. Miteraka fatiantoka goavana ho an'ny firenena ny fivoahandrany harem-pirenena ireny Antsokosoko ony avy eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena. Ny tombam-bidin'ireo volamena ahondrany Madagasikara isan-taona fotsiny dia efa mahatratra avy roeny ny tetim-polam-panjakana izay manodidina ny 3 miliara ariary. Manondrana volamena 100 taona isan-taona isika raha ny nambaram-pitondra. Ny mahagaga nefa dia toa tsy misy fiantraikany akory amin'ny fiainam-bahoaka io vola be ampidirina amin'ny fandranana volamena io. Ny fisina kolokolo avolenta sy ny gabiraraka eo anivon'ny faditseranana no anisan'ny mampahazo vahana ny fandranana harem-pirenena tsy ara-dalàna eto amintsika ho hatrany avy eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena. Volamena nalefa reny zao sura fa nisy kolokolo avolenta atao ambadika teo fa tsy mivoaka teo ohatra amin'ny boîte de rose amina conteneur nisy an'izany reny dia izay manisa ohatra raha miteny fotsiny tsika hoe 70 kilao ny volamena
lasa tany Afrique du Sud zay moa nangataka tamin'ireny hoe alao faizinany reny olona reto fa mbola marify be mihitsy ny famaizana ny olona mpamotika zavaboary eto aminay aloha hatreto zany fa 70 kilao égal raha ataonao calcul hoe 200 000 ariary ny grama mahatratra 14 milliards d'ariary zany dia rehefa nyteny zay hoe 15 millions eo amin'ny 15 tonnes isa-taona eo ny volamena lasa nivelany eto Madagasikara marina zany satria tahirikevitra amin'ny tompona avy any Dubai sy ny anona izy fa tsy miforonina filoham-pirenena ary ny teny hoe 100 tonnes isa-taona ny potentiel fanondrarana volamena eto amintsika 100 tonnes isa-taona zany 20 000 milliards d'ariary zany 2 fois ny loi de finance zany. Mbola lavitrezaka amin'ny famongorana ny kolokolo eto Madagasikara isika izay voasikajo isandra firenena mpanao kolokolo be indrindra maneran-tany laharana 710 amin'ny firenena 20 maneran-tany nanaovana fanady adina makasika ny kolokolo i Madagasikara ary raha tokony 230 amin'ny 100 ny salany saty Afrika ny any Madagasikara kosa 420 izay sokajina ao ambany dia ambany. Ny teradoza ny fihinanana fanona ny tortue de mer atao amin'ny fokotany Irodo, komina Ankorangana, Antsiranana faharoa ny herinandro teo zazavavy iray no fantatra fa maty ary zaza telo sy olon-dehibe roa no mbola manaraka fitsabony eny amin'ny hopitaly. Olona manodidina ny 30 kosa no efa sitrana soamantsara. Raha ny fantatra moa dia mbola misy olona maromaro nihinana kanefa tsy manaraka fitsabony izay tandindomindozany fahasalamany. Roa andro taorian'ny fihinanan'izy ireo ilay hazan-dranomasina vao nitranga ny loza. Ny vaovao fanatanjahantena dia nahazo ny tapakila hiatrehana ny fiadinany ho tompon-dakan'ny Frantsa eo amin'ny taranja judo kade sy junior ny volana febroary ho avy izao mialy sy Irina Rasoanaivo teratany malagasy. Norobahan'izy ireo ny medaly volamena ny farany herinandro teo nandritra ny fiadinany ho tompon-dakan'ny Seine-et-Marne teo amin'ny sokajy junior division voalohany. Irina no nahazo ny medaly volamena teo amin'ny sokajy latsaky ny 13 kilao. Taoriany adimy dia nahazo fandresena 4 ny tenany ary tsy namelany raha tsy azo ny medaly. Teo amin'ny sokajy latsaky ny 70 kilao kosa no norombahany mialy Rasoanaivo ny medaly volamena nahazo fandresena hatrany mialy tamin'ny fifaninanana nandraisany anjara. Eo amin'ny maresaka iray sampirenena dia mirongatra ary miazakazaka izay tsy izy ny valanaretina Covid-19 ao Europa amin'izao fotoana izao manoloana ilay variant Omicron. Aina ho voany izany ny 50 isanjaton'ny mpona raha mitohy raha ny nambarany teo anivon'ny fianakaviam-be iray sampirenena momba ny fahasalamana na ny OMS androany. Ando miaratiana sy tokitra marla. Mampanay ny hafanganam-pandeha ilay variant Omicron ao Europa amin'izao fotoana izao. Hoy ny teo anivon'ny sampandrara iray sampirenena momba ny fahasalamana na ny OMS androany. Aingam-pifindra ary mianaka anatin'ny fotoana fohy izany any an-toerana. Tombanana ho 50 isanjaton'ny Europeana raka izany no voany ity variant ity atao anatin'ny 2 volana no io antony io. Nanamava izany ihany koa ny fitoerana iray IHME izay maminavina fa ho betsaka ny Europeana tratra izany ao anatin'ny 4 ka hatramin'ny 9 herinandro. Hoy ny talen'ny OMS ao Europa, Hans Klug, nandritra ny valandresaka tamin'ny alalan'ny ampitaindavitra. Nivotra tamin'izany fa tsy hamela mora ity variant ity ary fikitra mora foana amin'ny senan'ny olombelona iray. Amindra vetivety ihany koa ka na dia olona efa avosy vita vaksiny azy dia mety ho tratra. Raha tsy haivony, ny 7 ny volana novambra lasa teo no nahitana voalohany ny variant Omicron tany Afrika Atsimo ary voasikajoisan'ireo mampanay izany 2 andro taty aoriana. Mahery ny firenena 20 maneran-tany no ahitana azy ankehitriny ka lasibatra indrindra amin'izany ao Royaume-Uni, États-Unis, Danemark, Australie ary Allemagne. Saika nanamafy ny fepetra ifehezana ny valanaretina ao aminy ireo firenena ireo amin'izao fotoana izao. Raha ny ao Allemagne manokana ohatra, nisy ny fanakatonana ireo trano fisakafoanana sy vezivezy toy ny toerana fialamboly sy ara-kolotsaina samihafa ho an'ireo tsy navita vaksiny. Tao Italia, no mafisana ny fanentanana ny fanaovam-baksiny ireo mihoatra ny 50 taona fa indrindra ny fananjana ireo fepetra ara-pahasalamana. Kajikajy politika no azo heverana ny rarahany dekaleka ho ny mpamakafaka politika sady mpahitadara. Tsy vao izao akory no nisy ny fahatapahan-jiro sy rano fa entina hisariana fotsiny ihany ny saim-bahoaka ny zava-mitranga ary entina ho fialokalofana ao anatin'ny fahatapahana izay lavarin'ny tranga tatoato. Avitra solondraibe sy Andrakoto Malala.
Arakaraky ny nidinan'ny Flora Joel tany andekaleka nanaovana fisehosehoana ametrahana ilay milina vaovao ny voamaika nampitombo ny fahatapahan-jiro indrindra ho an'ny teto Antananarivo. Ny tombo 100 megawatt ny fahatapahan-jiro ankehitriny raha 30 megawatt izany teo aloha. Raha ny taona 2024 anefa dia efa nisy ny tokony ametrahana ny milina faha-efatra tany an-toerana anarenina ny fahatapahan-jiro teto amintsika fa nasiana sakana foana ny fametrahana izany. Manoloana ny fahamaizan'ny milina izay nitranga ny 2 Janoary, ankoatra ny fahakanambavany natao tamin'ireo mpiambina, misy ny fanambazana vola mitetina 2 tapitrisa ka hatramin'ny 50 tapitrisa ariary ho an'ireo izay manome loharano-baovao ankehitriny. Ohatry malasa fisaina amiko fa tsy ny olona rehetra nefa fa za lasa fisaina satria izao rehefa manao ilay fanambarana izy dia ohatrany tena hoe azo antoka fa tena nisy mihitsy ny olony ratsy nanapotika nanao ny anapotena andekaleka hiteraka fahasaranana eto amin'ny firenena. Ny mahavarina nefa dia ohatrany hoe raha misy zany zay olo zay misy miteny hoe reto ilay olona dia tambazana vola tena be dia be. Eo ny mampalasa ny eritreritra mitombona ve le tena hoe nisy olona nanao fanahaniana anakorotanana andorana andekaleka. Raha tena nisy dia efa avetrany dia efa mandeha ny fanadihady. Afaka navaozana sy anamboarana ireo milina nolazaina efa antitra ity vola ity kanefa dia entina indray amin'ny fandaniam-poana toy izao. Lasa entina nodinana saim-bahoaka amin'ny fijery politika ity resaka ity ho hatrany ny mpamakafaka politika. Araka nilazaiko teo hoe tsy voavoalohany inge nitapatapaka ny jiro e, tsy voavoalohany inge nitapatapaka ny rano e, ka nisy andekaleka nitoka tamin'izany fotoana izany. Ary ihany ny tena malasa ny eritreritra dia mbe ao an-tsaina koa ny hoe satria ve efa akaiky ny fotoana ny fifidianana dia mba azahoana ny fon'ny olona dia atao ny fanambarana goavana tahaka ireny. Ary mba hialana tsiny amin'ny vahoaka ihany koa hoe tsy izay anie fa ny mpanara roatra ny ratsy saina ny te hanongana te hanao an'zato te hanao an'zaroa mahatonga indrindray zany hoe fomba paikady akana ny fon'ny olona reny. Tsitsika efa akaiky ny fifidianana ary tsy eto Madagasikara ihany ny tanao zavatra ohatrandreny fa maneran-tany mihitsy rehefa misy zay le faninanana rotraka ho filoham-pirenena zay. Fa misy ange zany tsy zava-baovao zany ary ho an'ny olona efa hoe mba mijery tranga ny firenekafa dia sarotra ny manao ataontsika hoe fa makafakana sy vinavina zavatra ohatrany. Hita taratra fa manoana ny fifidianana amin'ny hoavy ny Flora Joel ary eo ihany koa ny tahotra ka izao mitady fatratra ny fomba hoaka izao amin'ny endriny maro samihafa. Azo eritreretina ho mamorona olana ny fanjakana dia izao mody mitondra vahaolana izao indray satria mihaverina ny legitimité na maharadrara ny fijoroan'ny fanjakana. Tsy karitry ny rehetra moa amin'izao fotoana izao fa efa manomana sady amin'ny fifidianana ny fitondrana ankehitriny. Ny mampalahelo anefa dia toa adin'ny mpitondra ny tena olana goavana sedrainy vahoaka malagasy dia ny ainy amin'izao fantrana lalina sy ny aretina izao. Makasika izay indrindra dia toy izao ny fanehoan-kevitra ny solombavambahoaka fetra lala amin'izafimbololona fanadiadiny Asinandria Malala sy Andrakoto Malala. Tsy ao anatin'ny lohan'ny mpitondra fanjakana ankehitriny mihitsy ny fiarovana ny aim-bahoaka amin'izao fantrana lalina sy ny aretina miparitaka izao. Efa tafiakatra 450 be izao ireo namony ainy noho ny Covid-19 tao anatin'ny herinandro monja kanefa ilay fanjakana Andra Joel tsy nandrenesam-peo mihitsy mahalona izao famparitahany Covid-19 amin'izao fotoana izao. Tsy misy na dia fanentanana kely monja aza ataon'ny mpitondra ary ny tena loza dia Andra Joel mihitsy no mampianatra ny malagasy tsy anao arivava sy arorina toy ny tany andekaleka omaly. Manomboka tany amin'ny resaka hoe tsy fanentanana ny vahoaka anao vaksiny izay mbola tsy misy hatramin'izao fotoana itenenantsika androandro zao. Tao ny tiany vaovao maneran-tany efa resy lahatra fa ny vaksiny irery ihany no ahafahantsika manakana ny fianaka izany aretin' izany. Dia nangingina ny CVO satria nolazaina Andriamatoa fa hoe io nasitrana azy mianakavy. Zavatra hita fa tsy marina satria mbola tsy ampy ny fanadihadiana natao tamin'izany CVO izany. Manao ahoana ny atotanisa na ireo lavo na ireo mbola marary na ireo anaty endrika sarotra na endrika tsotsotra salatsala na endrika tsotsotra ao anatin'izany fianaka izany aretina eto Madagasikara zany dia akatona ohatra mandray fepetrany ao anivon'ny ministera amin'ny fampianarana. Aka ohatra anankiray any Mantasoa. Inona ny idiran'ny Mantasoa amin'ilay fanakatonana ohatra
ny toeram-pianarana raha ohatra ka tena hoe mazava ny atotanisa fa tokony hoe mbola hianatra ny zanaky mivoaka malagasy a raha ohatra ka hita fa mbola tsy voakasika izany ohatra fotsiny zay ray anatin'ny maro zay resahako zay fa le tsy fisian'le mangarahara tsy fifehezana le fitantanana le raha-pirenena amin'ny akapobeny ny mahatonga atsika ao anatin'ny fahasairana zany hoe mbola mampitombo ny fahasairanana anatsika zao zao fa andihan'ny fahatelo ny covid zao izay fanambarany a patsahivoko tsara fa nanambara ny filoam-pirenena fa efa resitsika io a ary ny CVO ny nandresentsika azy blabla fandrendrena saim-bahoaka fampatoriana mitsangana ary tena fiantsina ny vahoaka malagasy ny zava-misy a vao herinandro tapabolana tsy ampy tapabolana no ny andohan'ny taona vaovao dia miverina ny fomba fanao mamoehatra sy ny redirediny le mpitondra fanjakana dia miaritra n'izany ny vahoaka malagasy tena mampalahelo tena mahonena satria dia lainga fandatsana ny vahoaka miaina anatin'ny fantrana lalina sy sahirana no ny aretina miparitaka ny fihetsiky Andradjoel sy ireo minisitra ny ara-dita aminy tany Andekaleka Omaliny ohatra ny fanazavana resaka mivarotra tare ino nalehanao ny Andekaleka dia izay vao nisy ripiso lelaka mianakavy ino nalehanao ny Andekaleka volalany misy volalany nge koa ny déplacement zany filoam-pirenena nge miteraka fandaniny zany tsy azo nanaovana zavatra hafa ve izany satria dia irehare indray araka ny tenko hivarotra tare manao fampelezan-kevitra alohan'ny fotoana hoe io afa nanao nampiova inona ny fandehanany tany fotony tany nylainga manodidina zany resaka jiramaty eo zany hoe samy hafa mifanohatra daholo ny tenen'ny tompon'andraikitry ny jirama voalohany ny tenin'ny ministry ny fitsarana faharoa ny tenin'ny filoam-pirenena fahatelo tsy misy ifandraisany a dia tena hoe miteniteny foana toy ny zazakely a ny fomban-jaza no hitondrana ny tiraharaha-pirenena ity tsy misy afa-tsy ny fihamalona ara-pahasalamana ihany aloha no amin'ny fipetra tokana no raisiny izao fanjakana Radjoelina izao iara malala nefa fa efa anjatony ireo matin'ny covid-19 teto Madagasikara hatramin'izay andehan'ny fahatelo tamin'ity valanaretina ity izay ny ena amin'ny fitopolo isanjato amin'ny tetikasan'ny komina ambanivohitra Anjevagara amin'izao no vita tamin'ity taona 2024 iny anisan'ny nampananosarotra ny fanatanterana ny tetikasa ny fisian'ny valanaretina covid-19 na izany aza nefa dia azo lazaina fa tratra ny tanjona napetraky ny bentanàna onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Princy na dia teo aza ny valanaretina covid-19 izay nampanano sarotra ny fanatanterana ny asa teo anivon'ny komina ambanivohitra Anjevagara dia azo lazaina fa tratra ireo vina sy tanjona napetraka tamin'ny taona 2024 iny anisan'ireo tetikasa lehibe napetraky ny komina ny isitrahan'ny-ponina rano fisotro madio ka fokotany roa amin'ireo fokotany 10 any an-toerana 6 no mbola tsy misitraka izay rano fisotro madio izay saika fanampiana avy amin'ny sehatra tsy miankina na ny partenariat public privé avokoa aloha no nahafahana nanatanteraka ireo tetikasa ireo raha nambaran'ny bentanàna tsy tantaratra loatra ny fandraisana andraikitry ny fanjakana amin'ny fanampiana ny vahoaka ny fotony izay kitro ifahara ny fampandrosoan'ny firenena 76% azo lazaina hoe tsy ampy ihany zany a no ny antomanana ny antony moa dia tsotra ihany a ny anankiray aloha zany somary tsy dia tena hoe nisy le mpiara-miombina antoka misy a fa somary manidy vola kely ny mpanambola tao anatin'ireny ameany ireny a dia izay ny hitako hoe antony tena tsy nahavitana anazy a hatramin'ny 7 isanjato ohatra ny tena marina moa zany raha tena tsorona tena hoe partenaire public privé 3P ny tena hoe ningana eo ihany koa ny mpiara-miombina antoka avy any ivelany sy ireo mpandraraha ara-toekarena eto an-toerana ireo zany no tena nanampy tao anatin'ilay tetikasa-pampandrosoana fa tsy dia tena nisy loatra ny fanampiana avy amin'ny fanjakana mbola maro ny vina napetraka ho tanterahana amin'ity taona 2024 ity izay tsy andrasan'izy ireo ny fanampiana avy amin'ny fanjakana foibe toy ny fanamboarana ny lalana izay tsy nisy fikojakojana tato anatin'ny roa taona izay ireo mpiara-mombina antoka vahiny sy ireo mpandraraha any an-toerana ihany moa no mifanolo-tanana amin'ny komina amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa napetraka aloha indrindra ny fampidirana rano fisotro madio ny faramboaran-dalana tao anatin'ny roa taona zay a tena miasimba le lalana dia izay koa zany ametrahan'ny komina hoe tena fond propre ny komina manomboka eto no ahafahana mikojakoja sy manamboatra an'ireo lalana ireo fa tsy dia tena hoe hiandry ny faritra na ny gouverneur na hiandry ny région na ny ministère fa tena hoe amin'ny herin'le komina no ahafahana manamboatra an'le lalana ankoatr'izay dia manana vina ny anangana lycée ihany koa ny komina ambanivohitra Anjevagara anampiana ireo efa misy any an-toerana sy analana fahasahiranana ny mpianatra tsy ampitsony tokoa manko ny efitrano fianarana any an-toerana manoloana amin'ny fitombon'ireo mpianatra amin'izao fotoana izao
Anisan'ny distrika Anjakany tsy fandriam-pahalemana ny distrika Navaradrano tsy mitazapotsy ny manoloana izany anefa ny solombavambahoaka voafy teny an-toerana fa nitondra vahaolana ho an'ny komina ao anatin'io distrika io tamin'ny alalan'ny fanomezana jiro lehibe anazava ny tanàna Njavan-Dremahefa sy Tahiriny Aina. Mandrotra lavoloha ankehitriny ireo mponina mipetraka eny amin'ny distrika Navaradrano manoloana ny trangana tsy fandriam-pahalemana. Anisan'ny misedra izany voalohany ireo tatsa mipetraka ao amin'ny komina Njevagara sy Ambomalaza. Saika isam-bolana dia hainoana fitarainana trany ary ny alaboritra ny fanafiana amin'ny tapedina no tena mahazo vahana. Misy zany zao misy ny karazana acte zany acte de banditisme moa zany karazana vakitrano voateneniko aminareo zao vao eo amin'ny ray volana eo zany nisy karazana vakitrano dia inona moa zavatra tenenin-jareo zany antoavan'le dahalo mamaky trano mihitsy zany dia tonga andro zareo dia mamaky trano dia hoe aizavy ny aiza ohatra amin'ny vidina karoty, aiza amin'ny vidiny ronono, aiza ny vidina kisoa. Alevana aty dia lasany daholo moa le izy tamin'izay fotoana izay nefa eritrereto hoe mahazo le fiainam-bahoaka zany eritreretinareo hoe vidina karoty zany no lasany dia fahitanareo fa ny karazana fatiantoka eo amin'ilay mponina aty na ny aretina na ninona zany rehetrarehetra zany efa mahazo ny vahoaka daholo nefa mbola siny resaka le insécurité ety an-tanàna dia zany olana daholo zany. Manampitrotraka ny tsy fampian'ny jiro manazava ny tanàna fa ihany koa ny tsy fampian'ny mpitandro filaminana ary ny fitaovana ampiasain'izy ireo entina miady amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay. Manoloana izany anefa dia tsy nitazapotsiny ny solombavambahoaka voafily tao Avaradrano fa nanolotra ireto jiro-pano solaira ireto ho an'ny komina Njevagara sy Ambomalaza. Ireo jiro zany dia tiana manamarika fa avy amin'ny alalan'ny siady zany no nividianana an'izy ireo satria ny antony dia miaina anatin'ny tsy fandriam-pahalemana ny distrika Navaradrano dia nanapa-kevitra zany tena nay ny hoe atao panneau solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia eo ihany koa zany no amin'ny commune sasany ihany koa nanaovana tranona gendarmerie zany na hoe trano atokana ho an'ny gendarmerie amin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay zany. Ireo trano ireo zany dia tena manamarina fa any amin'ny faritry Vilihazo Manandrina eo ihany koa Masindray. Dia zay zany no nanapahana hevitra zany taminay député Mirala zany hoe aloha mba jeona le tsy fandriam-pahalemana zany amin'ity taona ity aloha dia amin'ny taona manaraka indray hitandray ny toyana. Eo amin'ny 10 isaky ny commune zany aloha zao ny zaraina 10 isaky ny commune zany zaraina fa ny raha tena filan'ny commune zany tsy ampy kanefa zay moa tsy afa manoatra fa zay zany no takatry ny vola aloha dia hita eo indray ny toyany amin'ny ty 2022 ty zany. Komina enina amin'ireo komina miisa 90 teto amin'ny distrika Navaradrano moa no efa nisitraka ireto fanomezana avy amin'ny solombavambahoaka ireto. Tsy ho diso anjara kosa nefa ireo komina ambiny mbola tsy nahazo raha ny fanazavana ka hitohy amin'ny herinandro iny ny fizarana izany. Ho any amin'ny faritra kosa isika atao anatin'ny ity toy ny vaovao manaraka ity dia maro ny zavatra tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ao amin'ny komina Mahajanga amin'izao fotoana izao. Raha nambarana Sefo Fokontany iray tamin'ny mpanao gazetinay Samy Mamonjy MBS Mahajanga. Miaingo eo ambony tsikoky ny mpono Mahajanga indrindra fa ny komina urbaine Mahajanga voalohany madio ivelany maro amin'ireo Sefo Fokontany izay nivory teto amin'ny komina urbaine Mahajanga no nametraka olana izay itoviziny ireo amin'ireo Fokontany 9 tafiditra anatin'izany resaka kanalina maloto tsy voadio tapapako tsy misy ary maro ny lalana simba taraina izy ireo mba jerevany komina urbaine Mahajanga na ny fanjakana manokana makasika an'ireo Fokontany izay lavitra andrena mihitsy eto Mahajanga amin'izao fotoana izao. Zavatra tiry zany no tena angatako hoe kanalina tapapako lalana. Akoatran'izay dia misy mihitsy ny Sefo Fokontany izay somary avoavo feo fa tokony zarana roa tokoa i Mahajanga ary samy manana ny bentanana ny avy. Ny ilany avaratra izay manana Fokontany 30 dia tokony manana bentanana vaovao ary ny ilany atsimo izay manana Fokontany 30 ihany koa dia tokony ananan'izany bentanana vaovao izany satria tsy araka ny komina intsony ny mijery eny amin'ny 20 Fokontany eto Mahajanga amin'izao fotoana izao fa variana aty amin'ny ireo 30 Fokontany izay manakaikaiky ny komina ihany ny PDS sy Super Masamina. Tokony isy miarahaka mihitsy ny amin'ny 13 Fokontany ilana an'iny 13 Fokontany izay imaty-matesana raiky miarahaka ny ato. Zay tena vahaolana tsara indrindra.
Ny ompanatanteraka tamin'ny olana misy eo tamin'ny firenena ankehitriny ny FDB voaresaka tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny Androany. Isan'ny teboka voalohany amin'izany mahakasika an'ilay ravolamena izay tratra tasy Komoro. Eo ihany koa ny olana ny Jiramary ny fanisakitsahana lalam-panorenana. Charmano Menjanahary sy Tokramaro. Raha azo ina ny fanazavana nentin'ny procureur général any firenena komorianina momba ilay volamena milanja 7.7 kilao tratra tao an-toerany dia avy eto Madagasikara ny tambajotra mpanao trafika. Miainga avy eto Madagasikara izany, mahazo any Komoro ary any Dubai no anoranana azy. Teo ihany koa ilay hoe 1.7 ny trafika nisy nanomboka ny volana septambra ka hatramin'ny volana desambra 2024 iny. Manomboka misy karazana ampamoaka maneho sarina mpitondra ambony malagasy sy olona voalaza fa isan'ny atodoany ity fanoranana volamena tratra tany Komoro ity. Fa le Madagasikara tompoko le malagasy, le belely kely le mavranjo, le rovidambo dia amin'izao fotoana itenenantsika 2022 dia antenen'ny professeur James Ratsimaomaly miara-miady amin'ny alika sy ny saka sy ny voalavo zay makatra miazy namana efatra eny anivon'ny Zordira. Mampalahelo le izy. Zanytsika amin'le fitondram-panjakana dia avy eo izy miteny efa mana antsika politika sy ny sisa manao réservatoire, manao appel d'offre reny sarinady daholo fotsiny zany. Mazava be tsy hoe ity ho afaka alana karana tsoatran'izany fa dia erikemitsô daholo zay moa zay lekemitsô moa fomba fiteniny rareo fa le bonjour io zany fa ry zareo daholo raha jaby alohi. Ohatran'izay manko le fomba fiteny ry zareo daholo no misehatra amin'le sehatra rehetrarehetra amin'izao fotoana izao dia hitantsika ry tsy hanonona anarana fa efa nisy le nidoboka tany tsy efa hafanaharitra be iny tratra tamin'ny volamena ry famille izao karana daholo zany resako zany ry famille Rayane dia izy menakavy eo no anatin'le communauté-ny no malala an'le secret à Madagasikara sy le secret an'le volamena sy le secret an'le safira. Ankoatra izay dia isan'ny fahoriana ho an'ny malagasy amin'izao ny fahazahoana jiro eny fa nahisakafona fotsiny aza. Faritra maro no lasibatra izany saingy tsy misy ahitany fitondrana vahaolana ratsy ny faniliana andraikitra trany. Misy mihitsy anefa ny famoizana aina nateraka izany. Dia tao anatiny zany fotoana zany 24-25 tena betsaka no nitaraina hoe matiny ny havanay ary tena vokatry ny jiro ny jiramana tonga an'izany rehetrarehetra any. Ary tsy tany anatin'ireny hôpitaly reny ihany fa tany anatina tranon'olona manokana zay mba niezaka ny nampiasa an'ireny concentraté d'oxygène ireny zany mba hahafahana hoe betsaka loatra le filarana, betsaka loatra ilay zavatra mitranga ka noho izany dia aleo mba ho aty an-trano nanaovana fitsaboana kanefa dia tratran'izay délestage ny jirama zay dia namony ihany ny olona. Tandrevaka mba azahoana laza no nahatonga ny fahavoazan'ny vahoaka malagasy ho hiatrany ny fandaharana miara-manonja. Tsy afaka nyraisin'le fitondram-panjakana ve le fanazavana nentin'le PCA sy le fanazavana nentin'le tato an'ilay teknisiany jirama milaza fa sursarge zany zavatra nitranga tamin'iny ny forcena nalefana izy mba hahazoana an'le zéro coupure tamin'ny andro fety kanefa tsy zakany antitra le transport tsy afaka tsony nahazaka n'ilay filana amin'ny herinaratra zay hamatsiana n'ilay tambazotra iraisana Tananarivo zany. Dia ahoana ny tseritrereta hoe ny teknisiany jirama ve dia tsy halala masinina kirakiraina nandritry ny 70 taona tao anatin'izany orinasa jirama zany. Ary zany ie ny olan'io jirama io nanomboka taty amin'ny 2009 fanonganam-panjakana tao anatin'ny teteza mita ny tenenan'ireo orinasa reo ireo teknisiana reo ny tenenan'ireo syndicat reo fa nanagadrana n'ireo syndicaliste reo maty mihitsy eza moa ny sasany hatramin'izao. Ankoatra ireo dia anisany enatra ho an'ny firenentsika hoy ny miara-manonja androany ny fifanaovan-tsonihy ho an'ireo mpikambany gouvernemanta momba ny fitondrantena izay isan'ny nahitana fihetsika mamoetra tao anatin'izao fitondrana izao. Misavoritaka ny fitantanan-draharaha-mpanjakana hoy izy ireo miampy ny fanitsakitsahana lalam-pandrenany sy ny maro hafa. Dia izay indray ary no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'izao alina izao ankasitrahako no nanaraka izany hatramin'ny farany. Global News ny fandaharana ahoana marina ary horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Bad Conshui no arahanao rehefa avy eo veloma mandra-pitafary ho amin'ny raha-mpitsindray tompoko.